maniraka anay tapaka anao, maniraka anay tambabe anao, maniraka ny fiangonana anao, maniraka ny mpianatrao ianao mandrakakehitriny. Iza moa ny mpianatrao fa sy zahay, zay natokanao tamin'ny batisa masina. Maniraka ny tsirairay avy aminay ianao, am'izay zaza de rahanao am'izay ao anatin'ny zaza ihany izy, ao am'izay lehibe de rahanao amin'ny olon-dehibe koa izy, eny amy zaza ihany koa aza moa. Eny, am'izay tanora dia maniraka azy koa ianao mba hiresaka am'izay tanora hitaona azy ho anao. Sy mba misy olona sy rahanao zany tompo, sy mba misy olona mahazo miteny aminay hoe tena sy nahazo iraka aho na de ndray mandeha aza. Tompo, mifona aminao zahay satria zahay miala siny matetika, zahay dia miolakolaky matetika, zahay dia miherikerika be ihany. Inona no havaly, inona ny tena mety atao mba hialana am'izany fanontaniana zany na hialana am'izany fanirahana zany. Tompo, misaotra anao zahay fa ny fanirahanao anay dia fanirahana mahavelona, fanirahana mampiaina, sy mba mamela ny olona ho sahirana anao agnatin'izany. Fa zay teny hambarany eny de omenao azy, sy teny sarotra be zany, sy teny ilana fianarana lalina be zany, sy teny zay ilana sekoly ambony hidirana zany, fa teny zay omenao kosa noho ny finoana, teny zay omenao noho ny fahasorana sy ny fitiavana. Ka misaotra anao zahay, tafangona eto zahay am'ty andro ity, dia mangataka anao zahay tompo mba hiteny aminay anao. Zay teny renay eto dia teny maniraka anay ihany koa, teny mampiorona anay, teny mampahery anay, teny asapanay fa zahay rehetra dia mitovy, sy misy hafa zahay tompo eo anatrehanao, sy misy halasy tompo zahay, mitovy zahay ao anatrehany fahasoavanao tompo. Ka dia mangataka ny teninao zay mampitovy anay, zay mampitovy saranga anay rehetra rehetra, mba samy hambarany anatin'ny fonay zany, ho torinany anatin'ny fonay zany, mba ho azonay zany. Tahio ny teny zay hambara eto, efa nambara ny teninao, efa nyrenesina ny teninao tamin'ny vaky teny masina teo, dia mbola ho renesina ihany koa zany. Dia mitenena tompo fa miainy zahay mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Araka zay faresika tompoko, dia androany no alahady fahadimy manaraka ny Trinité masina. Anio no alahady fahadimy manaraka ny Trinité masina. Koa ny tenin'Andriamanitra zay anjarasika am'izao, akoatrin'ireo zay fandrenesika tamin'ny vaky teny masina, dia mbola ho renesika zany ao amin'ny filazantsarany Jesosy Kristy araka ny zaona. Zaona toko voalohany, 5:5 ka hatramin'ny 5:20. Zaona toko voalohany, 5:5 ka hatramin'ny 5:20. Rehefa raha mahita izany, dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. No ny ampisiny indray dia ny zanona zaona sy ny mpianany roa lahy, ary nijery an' Jesosy nisangasangana izy ka nanao hoe, indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra. Ary ireo mpianatra roa lahy ireo, rehefa nandre ny teniny, dia nanaraka an' Jesosy. Ary Jesosy nitodika ka nahita azy nanaraka, dia nanao taminy hoe, inona ny tadiavinareo? Ary hoy izy roa lahy taminy, raby, zay atao hoe rahadika, mpampianatra o, aiza ianao no mitoetra? Hoy izy taminy, avia fa ho hitanareo. Koa dia nandeha izy ka nahita izay nitoerany, ary nitoetra teo aminy taminy zany andro izany. Ary efa tokony ho ora 10 tam'izay, Andrea, rahalahy Simona Petera no anankiray tamin'ny roa lahy, zay nandre ny teny zaona ka nanaraka an' Jesosy. Izy nahita ny Simona rahalahiny aloha, dia hoy izy taminy, efa nahita ny Mesia izahay, izay atao hoe rahadika Kristy. Dia nitondra azy ho any am' Jesosy izy, ary no nijery azy Jesosy, dia hoy izy, ianao ny Simona zanaky zaona, ianao atao hoe Kefasy.
izay atao hoe raha dika Petera. Noho ny ampisiny iny, noho ny ampisy dia te hiala any Galilea Jesosy, ary nahitany Filipo izy, ka nanao taminy hoe manaraha ahy. Ary Filipo dia avy tany Betsaida, tanànany Andrea sy Petera. Filipo kosa nahitany Natanaela, ka nanao taminy hoe efa hitanay ilay nisoratany Mosesy tao amin'ny lalàna sy nisoratany mpaminany, dia Jesosy zanako Josefa avy any Nazareta. Ary hoy Natanaela taminy, moa mba misy zava-tsoa va any Nazareta? Dia hoy Filipo taminy, andeha izaha. Jesosy nahitany Natanaela avy nanatona azy, dia nilaza azy hoe indro ny tena Israelita sy misy fitaka. Hoy Natanaela taminy, ahoana no ahafantaranao ahy? Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe fony sy mbola nianso an'i Filipo dia hitako teo ambany avavy ianao. Dia namaly Natanaela ka nanao hoe Rabi ô, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan'i Israely. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe moa ny filazako taminao ve fa hitako teo ambany aviavy ianao no inoanao? Ahita zavatra lehibe noho izany ianao. Ary hoy izy taminy, lazaiko aminao, aminareo marina dia marina tokoa, ho hitanareo ny lanitra misokatra ary ny anjelin'Andriamanitra miakatra sy midina eo ambonin'ny zanak'olona. Ry ray masinao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raisika sy Jesosy Kristy Tompo. Ny tenin'Andriamanitra dia teny misy fahefana, sady Andriamanitra tenany zay miteny azy no manoa azy. Andriamanitra tenany zay miteny azy no manaiky ny teny zay ambarany, ny teny zay lazainy. Ka sy mba mandainga Andriamanitra. Andriamanitra dia sy mba mandainga izy. Antony dia satria ny teny zay ataony dia sy mba mahamenatra azy zany fa ekeny hatramin'ny farany. Sy mba mandany teny zay lazainy Andriamanitra. Zay lazainy dia ekeny hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Ny atao hoe lainga moa dia sy hafa fa teny ataon'ny olona anankiray. Kanefa rehefa avy eo dia ohatrany hoe siziny miteny azy. Ka miteny hoe izy, zaho hoe niteny an'izany, zaho nga niteny an'izany. Io no atao hoe lainga. Ny lainga dia sy mba araka ny natiora maholona sika zany, fa araka ny ota zany. Ka iza moa no afaka amin'izany tompoko? Sy misy afaka amin'izany ene, fa ilay tokana dia Jesosy ihany no tena mahafaka sika amin'izany tokoa. Ka dia ambara ny ray mandeha tompoko fa ny tenin'Andriamanitra dia teny misy fahefana. Misy fahefana ny tenin'Andriamanitra. Ary ny fahefana dia mitaky fanoavana. Sy misy fahefana sy mitaky fanoavana. Ny fahefana dia mitaky fanoavana. Ary ny tena manoa azy voalohany dia ilay miteny azy. Raha misy olona milaza zavatra dia sy ny olo-kafa no tereny hino azy. Fa izy tenany zay miteny azy no mila mino ny teniny, mila mihainy sara ny teniny, mila manoa zany teny zany. Izany ny tazana ambadiky ny ty teny anjarasika ity. Mahagaga ane zany, ohatrany simba reheto loatra zany, kanefa dia zany tokoa no izy. Andriamanitra ny teny tamin'ny Jesosy zanany, raha mbola tao an-danitra zany. Andriamanitra moa dia tia, fitiavan-dalina fitiavana mandrakizay Andriamanitra. Ka dia naniraka an' Jesosy zanany izy mba hanavitra ny taranak'olombelona mpanota. Andevo ny ota, verino ny ota. Ka dia naniraka ny zanany izy. Didin'Andriamanitra mandrakizay no anirahany azy. Sy mba kisendrasendra zany,
sy mba hoe zavatra natao teo noho teo fotsiny ihany fa didin'Andriamanitra mandrakizay no navoaka an'Andriamanitra tenany ka nanirahiny an Jesosy zanany. Naniraka an Jesosy izy. Andriamanitra ray dia Andriamanitra tenany izy. Jesosy zanany dia Andriamanitra tokana koa ao anatin'ny Andriamanitra tokana izy. Ty zany koa ny fanahy masina dia Andriamanitra. Sy Andriamanitra telo ny Andriamanitra sika fa Andriamanitra tokana ray zanaka fanahy masina. Naniraka ny ray nanaiky ny zanaka. Sy nisy fepetra tonga dia nanaiky Jesosy zanaka. Andriamanitra manaiky ny tenin'Andriamanitra hoe sika teo. Andriamanitra ihany no manaiky ny teniny. Sy ny olo-kafa no manaiky ny teniny. Miteny ny ray manaiky ny zanaka, manoa ny zanaka. Ny fanoavan' Jesosy no mahatonga sika hankalaza ny asan'Andriamanitra tahaka an'izao. Jesosy zanany namonjy asika. Jesosy ny manavitra asika. Jesosy ny nidina tety an-tany. Eto am'izao tenin'Andriamanitra anjara asika zao dia nisy lehilahy anankiray natao hoe Zaona. Omena anarana hoe mpanao batisa izy fa sy anarana ene zany tompoko fa anarany asany zany. Satria mpanao batisa izy dia natao hoe mpanao batisa. Maro ny Zaona tamin'ny andro ka dia izy zany natao hoe Zaona mpanao batisa izy. Tamin'ny ray andro dia nahitan' Jesosy nanatona izy. Tamin'izay izy dia nanao batisa tao amoron'ny Jordana teny andafiny Jordana. Nisy lehilahy anankiray avy any Nazareta, Jesosy no anarany. Nanatona Jesosy. Rehefa nanatona Jesosy dia nahazo teny tamin'ny ray zay naniraka azy, Zaona, ka nanao hoe io lehilahy zay manatona anao, io no mpanao batisa amin'ny fanahy masina. Io ny zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaisitra ny fahotany zao tontolo zao. Izy ary moa Jesosy araka izay nambara tamin'ny Zaona, Jesosy dia zanak'ondrin'Andriamanitra manaisitra ny fahotasika. Faharoa, Jesosy dia ilay zanak'Andriamanitra. Fahatelo, Jesosy dia manana ny fanahy masina ao aminatiny izy. Ny fanahy masina nidina tao amin'ny Jesosy tahaka ny voromailala. Zay no nahitany Zaona azy. Rehefa zany ary, rehefa tonga ny ampisin'io, nanaovany Zaona batisa an Jesosy, na dia sy voalaza tao aza zany, dia zao. Nisangasangana Jesosy. Nisangasangana teny amoron-dranomasina izy. Rehefa nahitany Jesosy nisangasangana Zaona dia niteny tamin'ny mpianany anankiroa. Sy roa ihany ny mpianatry Zaona, fa misy maro. Fa ny anankiroa tamin'ireo niaraka tamin'izay andro zay. Ka hoy Jesosy, indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra. Jesosy sy niteny tompo. Zaona ihany no niteny tamin'ny mpianany hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra. Nanondro an Jesosy tamin'ny tanany Zaona. Iny, io lehilahy hitanareo misangasangana eo amoron-dranomasina io ny zanak'ondrin'Andriamanitra. Ny zanak'ondry dia aserovasika ny tantara tany Egypta. Araka ny Exodosy toko faharoa amby folo. Rehefa hiala tany Egypta ny Israely zany dia sy maintsy namono zanak'ondry sy misy kilema. Ny rany natetina tamin'ny varavarana mba ho famelan-keliko zava-dehibe any ny ra tompoko. Ny ra tena manadio izy io. Ka dia notetenana ny rano zanak'ondry sy isikilema ny isam-baravarana. Amizao dia tia hanavitra ny olombelona rehetra Andriamanitra. Sy ny Israely ihany, sy ny taranaky Abrahama ihany fa isika rehetra. Sy mba zanak'ondry biby no nalain'Andriamanitra. Sy nisy ampianakaviana nasaina nanatitra ondry, fa izy Andriamanitra nanome ny zanany. Ny zanany no zanak'ondrin'Andriamanitra io. Jesosy zanany io. Indro hoe izy ny zanak'ondrin'Andriamanitra. Rehefa nandreany zany ny mpianatry Jesosy dia tonga dia nandeha nanaraka an Jesosy. Io lay fanoavana resasika teo. Sy mba nitabataba ny mpianatry Zaona nanao hoe aiza zany olona resahanao zany, aiza zany, fa nahitan' Jesosy izy roa lahy dia nanaraka an Jesosy. Sy mba niakany izy reo, zany ve, marina ve zany, sy mba nanao an'izany izy reo. Nanoa, nanaiky, tonga dia nanaraka an Jesosy avy ao afara izy reo. Zay zany le fanoavana zay. Ny fanoavana dia raha nasa. Ny tabataba miolakolaky sy de mba izay loatra ny fanoavana.
fa ny fanoavana de zao mahita an' Jesosy, manondro an' Jesosy zaona, manaiky ny asan' Jesosy de mandeha manaraka an' Jesosy. Zay ane ny fanoavana. Haraho Jesosy. Io mendriky harahasika ane. Tsy misy firy tokony harahasika. Ny tena mila arahana voalohany, tsy hoe fampianarana aloha, tsy hoe foto-kevitra aloha, tsy hoe fiangonana aloha. Marina fa izany tokoa. Fa saingy ny tena mila arahana ao anatin'ny fiangonana, ny mila arahana ao anatin'ny fampianarana, ny mila arahana ao anatin'ny fianarana rehetra zay atao de lehilahy anankiray atao hoe Jesosy. Araho izy. Tahaka ny nataon'izy roa lahy. Fanoavana ane zany tompo. Satria mandeha ihany moa, midofodofotra avy ao afara ny dian'izy roa lahy reo, manenjika an' Jesosy, avy ao riana, henin' Jesosy zany. Izary zany olona teo farako ato zany. Niherika Jesosy nahita azy, ka nanontany hoe, inona ny tadiavinareo roa lahy? Zay ny fanontaniana, inona ny tadiavinareo? Dia namaly izy roa lahy hoe, Jesosy eo, ay zakay ny tranonao, ay zakay ny misy anao, zahay mba te hiara-monina aminao, zahay mba te hiara-miaina aminao, zay ny dikany ene. Ka dia hoy Jesosy avia. Zay avian' Jesosy zay ny fiasoana tompoko. Mandrak'androany zao dia misy teny sirenao, misy teny sireko kanefa teny miatefa aminao sanandro, mety miresaka ao am-ponao. Avia hoy Jesosy. Jesosy mianso asika, izy ny tadiavy sika. Misy zavatra tadiavina ansika io andavanandro, mitady fiadanana, mitady filaminana, mitady fahasambarana, mitady ny antony zao fiainana zao. Mba mila zavatra misy antony ihany amin'ity fiainana ty fa mampalahelo raha ny fiainana de hoe ny dikan'ity fiainana ty zavatra sisy antony, mampalahelo zany. Mba tianao mba hisy antony ny fiainanao, misy zavatra tadiavinao anatin'izany. Tokana ny tadiavinao tompoko, tokana ny tadiavisika tompoko. Ao anatin'ny zavatra tadiavina maro be, Jesosy ny tadiavisika. Izy io Jesosy arahan'izy roa lahy io koa ny tadiavinao tompoko. Io ny tadiavisika io, izy ny tena tadiavisika amin'ny fiainana. Hoy Jesosy hoe avia fa ho hitanareo. Sy nitabataba izy roa lahy, nanaraka an' Jesosy hatrany an-trano Jesosy any. Nanaraka izy roa lahy. Zay ny fanoavana tompoko. Ny fanoavana dia mampanaraka an' Jesosy. Na inona asa ataosika amin'ny fiainana ty, sy mampanina zany. Sika ne sy esorina amin'izany asa sika zany. Sy esorina amin'ny fiarahamonina misy asika koa ne sika. Sy esorina amin'ny fianakaviana misy asika koa ne sika. Na inona sahanisika, sy mila miala amin'izany ange sika. Araho Jesosy, ilay miantso anao hoe avia. Mila manaraka an' Jesosy sika, mila miara-miaina am' Jesosy sika. Zay ny zava-dehibe. Na inona eto amin'ity fiainana ity, mila an' Jesosy sika tompo. Io koa ny zavatra anankiray. Ampisin'iny sy ny andrela, ny anankiray tamin'izy roa lahy reo dia, iza ny anankiray dia Filipo. Andre moa ny rahalahiny, Andre zany anankiray am'ireo mpianatra nanaraka an' Jesosy reo mpianatra zao. Andre rahalahiny Simona Petera. Rehefa avy tao am' Jesosy Andre dia hazakazaka izy nitady ny rahalahiny, nitady an'i Petera. Ny rahalahiny tadiaviny. Nahita ny Mesia zahay izy. Efa nahita ny Mesia zahay, efa nahita ny Kristy zahay. Dia sy mba resika ny tenin'ny Petera, fa dia zao nanaiky Petera. Sy Andre no nekeny Petera, sy olona no ekeny, fa ny asan'i Jesosy zay ambaran'ny Petera no ekeny. Ka toaviny tokoa. Nanaiky Petera, nentiny Andrea, nakany am' Jesosy. Rehefa avy eo dia tonga mpianatry Jesosy Petera. Zay nahatonga an' Jesosy, nahatonga ny Petera ho mpianatry Jesosy. Rehefa nahita ny Petera Jesosy dia nahagaga fa tonga dia fatany ny toetrany Petera. Ianao atao hoe Kefasy izy. Ny dikany hoe Kefasy zay teny Hebreo dia vato, Petera zany. Ka dia nomeny Jesosy anarana izy.
tonga mpiara-miasa am Jesosy izy. Manaraka an'izay dia nahita lehilahy anankiray koa Filipo. Nisy Filipo koa ny mpianatra. Dia Filipo nahita any Natanaela. Natanaela dia atao hoe Israelita sy misy fitaka izy. Any Israelita tena Israelita mafana maha-Israelita azy zany. Ka dia nahita any Natanaela ity Filipo ity ka nyteny hoe efa hitanay ilay nosoratany Mosesy sady nosoratany mpaminany dia Jesosy. Osika zany kristianina ankehitriny zao. Jesosy tsy raha hoe olo avy ainy zany fa nosoratany Mosesy zany, nosoratany mpaminany zany. Rehefa te hafantatra an Jesosy ianao, vakio ny boky ny Mosesy, vakio ny boky ny mpaminany fa ao izy voasoratra ao tokoa. Rehefa nahita zany dia hoy zany ny navaly Natanaela. Tanàna maizina ne zany Galilea zany, tany maizina zany. Nazareta zany tanàna kely tany maizina, sy mba misy mpaminany mivoaka am'izany na oviana. Ny mpaminany rehetra sy mba misy avy any Galilea zany. Kanefa hoy izy ny Filipo hoe andeha moa izaha e. Sy ady hevitra be loha izy fa andao izaha. Andeha izaha. Io koa zavatra lehibe amitsika zay mitaona olona ho an Jesosy. Olona manao hoe aiza moa Jesosy zany. Ianao tsy mahita an Jesosy. Fa ny feon'i Jesosy ny resika aty am-piangonana no andrenesana azy. Na hoe entinao mamaky tenin'Andriamanitra izy, ao no andrenesana azy. Aoka sika handre ny teny Jesosy. Andao handre azy. Andao hihaino azy. Zay ne zava-dehibe. Ahoana zany teny Jesosy zany. Fa anao sy ho sahirana moa inona marina tokoa moa Jesosy na iaho za sy mahafantatra an'izany. Dia anao dia resin'ny olona eo. Fa lazao ny teny Jesosy, lazao ny asan'i Jesosy, fa tsy mila zavatra sarotra be zany. Izy ny voasoratry ny mpaminany sy voasoratry Mosesy. Rehefa nahita ny Natanaela Jesosy dia niteny hoe Israelita sy misy fitaka anao. Eo vao ny babababa ny lehilahy ka nanao hoe ianao no zanak'Andriamanitra. Ianao ny mpanjaka ny Israely. Ka hitasika zany hatrany. Fa rehefa nilaza zany Filipo hoe andeha izaha dia nanoa, nanaiky ity atao hoe Natanaela ity. Lanjany fanekena zany zava-dehibe. Zava-dehibe amitsika kristianina ny manaiky. Tsy manaikinaiky foana sanatria. Tsy manaikinaiky foana. Tsy manaikinaiky foana tahaka ny zazabody. Atao hoe ty volaka nefa taratasy ene zany. Taratasy sotra dia volaka ity eny ary fa vola ty. Sy mba tahaka an'izany sika tompo. Sy mba manaikinaiky foana tahaka an'izany. Ny fanekensika dia fanekena mitaky zavatra marina. Mitaky zavatra tena izy sika. Ampianariny soratra masina sika. Ampianariny tenin'Andriamanitra androany sika mba hanaiky. Hanoa tahaka ny fanoavan'i Jesosy ny rainy. Sy mahafaty atoko mihitsy ny manoa an Jesosy. Io ny haren'ny fiangonana. Ny fiangonana matanjaka dia zao fiangonana manoa an Jesosy izy. Manaiky zay mpanaovan'i Jesosy izy. Manaiky zay asain'i Jesosy atao izy. Zay ny fiangonana mahery, zay ny fiangonana matanjaka, zay ny fiangonana mavitrika. Fa tsy hoe zavatra hafa. Fa tsy hoe hafa ny hampavitrika anazy. Tsy hoe mavitrika amin'inona mihitsy. Fa tokana ny mampavitrika ny fiangonana tompoko dia ny manaiky an Jesosy. Ny manaiky ny teny Jesosy. Tsy hoe manaiky amin'ny fomba ivelany. Kanefa mandà ao agnaty ao sy zay. Fa tena manaiky amin'ny fo manontolo, amin'ny fanahy manontolo, amin'ny tegna manontolo. Manaiky an Jesosy ve asika. Manaiky an Jesosy ve aho. Manaiky an Jesosy ve anao tompoko. Mila manaiky any. Raha herin'ny fiangonana zany dia zay koa ne ny mampahery olona tsirairay. Sy ny olona ho zarina be no tena mahery iny. Sy ny olona manana inona no tena mahery iny. Misy eny olo zirenao ivelany, mahery ty olo ty. Raha kely sy manino dia efa mahalavo anazy fa miabidaraboka anazy. Misy kivy amin'ny zavatra kely dia ao dia efa midaraboka izy na ny tena na olona moa.
Sisy afaka am'izany sika, samy malemy sika tompo. Sisy matanjaka sika na de ray aza. Tokana ny mampahery asika, tokana ny mampatanjaka asika. Fanekenan'i Jesosy. Ekeo Jesosy. Toavy ny teny Jesosy. Manoavany Jesosy. Mianarany Jesosy tahaka nanekeny Jesosy ny rainy any an-danitra. Ekeo koa Jesosy ankehitriny. Ataovy ny zavatra ampanaoviny. Tiava olona. Zay ny ampanaoviny Jesosy asika. Tiava olona. Mifankatiava. Miaraha miasa. Manaza olona. Ataovy zay zavatra azo atao. Ao anatin'ny fiombonana, ao anatin'ny firaisan-kina, zava-dehibe ane zany. Ohatran'ny zavatra kely zany. Sy mitaka zavatra maro loatra Jesosy amintsika. Fa ny zavatra sotra, ekesika, tahaka ny nanaovan'i Jesosy azy. Zay no asainy atao sika. Ny fagnafodiny de zao, magnaraka azy kosa. Jesosy mandeha megna asimo, sika mandeha megna avara, zay ve de magnaraka an Jesosy. Jesosy mandeha mesinana, sika mandeha megna ny refa, zay ve de magnaraka an Jesosy. Zay andehanan'i Jesosy, de andehaninao. Tahaka ny nataon'izy roa lahy resika teo. Ay zakay anao no mitoetra raby io. De hoy Jesosy avia fa ho hitanareo. Raha sanatreany zany ka izy roa lahy nanao hoe, any kay ny misy anao, ihemitra zany zay fa sy makano zahay. Zava-doza zany. Fa zay andehanan'i Jesosy, araho tompoko. Zay sapanao fa Jesosy mpandeha amin'io toerana io, araho zany tompoko. Fa rehefa hitanao fa, raha Jesosy, hitako fa sy manaiky handehany, sekeny handehany aho amin'ny fotony. Fa ny saiko moa dia saiko ihany ka dia mandeha ihany aho. Zay defa fanoheranan'i Jesosy ihany zay. Ny fanahy masina mampianatra. Jesosy manana ny fanahy, mampianatra sika ny fanahy. Ny fanahy sy raha hoe raha ao aposy, na hoe raha ao agnatin'ny fo sika. Fa izy dia mitarika sika, Andriamanitra izy. Araho Jesosy toky. Io ro mampavitrika anao. Io ro mampavitrika sika. Io ro mampatanjaka sika. Io no izy roa sika. Io no anantenan sika. Matoky azy. Voninahitra reo an'Andriamanitra raha sanaka ary fanahy masina. Zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Raha sy ny fitahia. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'Andriamanitra ray. Fitiavan'i Jesosy Kristy Tompo. Ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.